tsisy réaction dia maninona tapaky misy reaction ina mety ataoko angamba fa hitantsika daholo zavatra rehetrarehetra nyseho teo hoe tany filaminana miantrana zareo niezaka ny manosika niezaka nitoraka fa misy zay zany efa vita mifampiresahana teo fa fampiresaka zareo teo fa vita mifampiresahana mbola teo ihany zareo mitombo ihany ny erisetra nataon'zareo tamin'ny tany filaminana dia tsy maintsy nanao an'iny zany ny tany filaminana mety endrika fandeferana ve tompoko le tandolohany resaka fandeferana mba resaka hafa mafolotsika zanak'olombelona. L'histoire ne fait que se répéter fa tsy mahay maka lesona ny olombelona na koa manao tantsasatsetsarona. Mijery le situation amin'izao fotoana zao dia somary mijery kely ao anatin'ny rétroviseur ako hoe nanahoana moa teo aloha teo dia misy ataontsika hoe dénominateur commun asehon'Andriamanitra antsika foana. Indrindra mitodika taminareo izay nitondra n'ity fireneny ity sy ianareo mieritreritra hitondra n'ity fireneny ity ary ianao izay mitondra ity fireneny ity amin'izao fotoana izao. Anao fijery aperçu vetivety fotsiny tsika. Tsy sanatria fanivaivana olona fa constat le izy. Tadiditsika tsara tamin'izany ratseraka zany nieritreritra hoe indéboulonnable zany tamin'izany fotoana zany satria socle sady un vrai guerrier. Anefa ny zavatra misy tsika tsy hiditra resaka politika fa ny zavatra tantara miseho. Un petit vendeur de yaourt no nampidoboka azy teo. Peu importe les circonstances, un petit vendeur de yaourt. Asehon'Andriamanitra hoe rehefa ny olona no tsy mety tenenina dia par humiliation lesona ho tsaroana mandrakariva ny hanalananao teo. Tonga indray raha valimanana natanjaka ary tena nanana ny heriny rehetra dia peu importe ny circonstance tsy hiditra resaka politicienne atsika fa mijery ny zavatra ny trianga fotsiny. Un petit DJ zay tenentsika amin'izao fotoana izao io no nampidoboka azy teo. Peu importe ny circonstance hoa tsy hiditra resaka politika atsika. Zao indray tonga eo ilay DJ zay lasa masoandro nga izy teo zay surnom. Tanareo lasa miakatra any amin'ny loha ilay voninahitra sy ilay toerana. Dia eo no mbola ampatsiaro hoe jereo tsara iza nitady ampidoboka azy teo? Mpianatra. Zaza. Omaly any jery mihetsiky ny tany ambositra mpianatra amin'ny lycée CEG. C'est très symbolique. Zany hoe rehefa jerena zany hatreo ka nakaty dia memidina dans le sens hoe ohatrany hoe zavatra tsy hoe tsisy dikany fa zavatra maivana dia ampy mampitsingidina ny matanjaka. Dia eto dia fa avant-gardiste sahady. Tsy fantatro hoe ray aminareo Gen Z ve sa iza no hitondra indray rapitso. Dia tadidio zao teny zao. Sao anao tondasatsitsarona. Tadidio zao zavatra mitrango zao. Tadidio zay nitranga teo aloha fa tsy ampafiriniza isika. Fa rehefa miakatra ny amin'ny ati-doha sy ny lohatsika ny voninahitra dia ho anarina ao anatin'ny atao hoe humiliation isika. Zay no afatra hoe ny firehariana no mialohan'ny fahalavona ho azotra anazy. Ary raha mijery ny zanak'Israël tsika, le roi, le pharaon, zay neverina ho demi-dieu, ho dieu mihitsy aza, dia nivavaka netretina ho Andriamanitra le dieu Ra, masoandro zany. Dia raha tadidinareo tao anatin'ilay loza folo, dia nisy loza anankiray izay maizy kitroka Égypte ray manontolo. Karazana ohatrany hoe piqûre de rappel le hoe natohina ny
fahazavanao mamirapiratra dia à un moment donné tena ho maizina ny tany aman-danitra. Koa fampieritreretanao ho any zay mbola eo amin'ny fitondrana sy zay ho eo amin'ny fitondrana, tandremo ny avonavona, le orgueil. Ary zay ny zavatra tsikaritra amin'izao fotoana izao, tena lasa ao anatina orgueil tafahoatra. Ary rehefa ao anatina orgueil tafahoatra ny olona anankiray dia tsy maharefy intsony ny zavatra ataony, lasa jambainy zany. Dia ny problema rehefa ianao jamba ka amin'ny toerana ambony, ahoana izy izy Denzel Washington tamin'ny Will Smith, tadidinareo tamin'ny Will Smith ilay namelaka tamaina iny, dia ozy izy Will Smith hoe le diable ozy izy t'attend au sommet. Rehefa tonga any amin'ny faratapony ny irinao ianao ary nampiasanao ny fahaizanao rehetra ho tonga any amin'ny faratapony, dia eny no rendez-vous omeny anao, ataony mitsingidina avy eny amin'izay ianao. Dia le zavatra zay natafakatranao teo ihany no ataony savony na fotaka hisosanao ka ampikodianao amin'ny tany. Tadidiko zay. Iny zavatra nampiakaranao ambony ihany no hoentiny hampidinanao atrina. Le diable vous attend au sommet. Hampianjeranareo avy eo. Donc, profil bas. Profil bas. Samy hitain'Andriamanitra tompoko. Mafolotsika zanak'olombelona. L'histoire ne fait que se répéter fa tsy mahay maka lesona ny olombelona na koa manao tendance tsarona. Mijery le situation amin'izao fotoana izao dia somary mijery kely ao anatin'ny rétroviseur ako hoe nanahoana moa teo aloha teo, dia misy ataontsika hoe dénominateur commun asehon'Andriamanitra antsika foana. Indrindra mitodika taminareo izay mitondra n'ity fireneny ity sy ianareo mieritreritra hitondra n'ity fireneny ity ary ianao izay mitondra ity fireneny ity amin'izao fotoana izao. Anao fijery aperçu vetivety fotsiny tsika. Tsy sanatria fanivaivana olona fa constat le izy. Tadiditsika tsara tamin'izany ratseraka zany mieritreritra hoe indéboulonnable zany tamin'izany fotoana zany satria socle sady un vrai guerrier. Anefa ny zavatra nisy, tsika tsy hiditra resaka politika fa ny zavatra tantara misy eo. Un petit vendeur de yaourt no nampidoboka azy teo. Peu importe les circonstances, un petit vendeur de yaourt. Asehon'Andriamanitra hoe rehefa ny olona no tsy mety tenenina dia par humiliation lesona ho tsaroana mandrakariva ny hanalananao teo. Tonga indray raha valimanana natanjaka ary tena nanana ny heriny rehetra, dia peu importe ny circonstance, tsy hiditra resaka politicienne atsika fa mijery ny zavatra ny trianga fotsiny. Un petit DJ zay tenentsika amin'izao fotoana izao io no nampidoboka azy teo. Peu importe ny circonstance oa tsy hiditra resaka politika atsika. Zao indray tonga eo ilay DJ zay lasa masoandro nga izy teo zay surnom. Tanareo lasa miakatra any amin'ny loha ilay voninahitra sy ilay toerana. Dia eo no mbola ampatsiaro koa hoe jereo tsara iza nitady ampidoboka azy teo? Mpianatra. Zaza. Omaly any jery mihetsiky ny tany ambositra mpianatra amin'ny lycée CEG. C'est très symbolique. Zany hoe rehefa jerena zany atreo ka nakaty dia memidina dans le sens hoe ohatrany hoe zavatra tsy hoe tsisy dikany fa zavatra maivana dia ampy mampitsingidina ny matanjaka. Dia eto dia fa avant-gardiste sahady. Tsy fantatro hoe ray aminareo Gen Z ve sa iza no hitondra indray rapitso.
dia tadidio zao teny zao sao anao tonga satsy tsaroana tadidio zao zavatra mitrango zao tadidio zay nitranga teo aloha fa tsy ampafiriniza isika fa rehefa miakatra ny amin'ny ati-doha sy ny lohatsika ny voninahitra dia ho anarina ao anatin'ny atao hoe humiliation isika zay no afatra hoe ny firehariana no mialohan'ny fahalavona ao zotra anazy ary raha mijery ny zanak'Israely sika le roi le pharaon zay neverina ho demi-dieu ou dieu mihitsy azy dia nivavaka netretina ho Andriamanitra le dieu ra masoandro zany dia raha tadidinareo tao anatin'le loza folo dia nisy loza anankiray izay maizy kitroka Egypte ray manontolo karazana ohatrany hoe piqûre de rappel le hoe natoinina ny fahazavanao mamirapiratra dia à un moment donné tena ho maizina ny tany aman-danitra koa fampietreretanao ho any zay mbola eo amin'ny fitondrana sy zay ho eo amin'ny fitondrana tandremo ny avonavona le orgueil ary zay ny zavatra tsikatra am'izao fotoana zao tena lasa ao anatina orgueil tafahoatra ary rehefa ao anatina orgueil tafahoatra ny olona anankiray dia tsy maharefitsony ny zavatra ataony lasa njambainy zavatra dia ny problema rehefa ianao jamba ka amin'ny toerana ambony aonao izy Denzel Washington tamin'ny Will Smith tadidinareo tamin'ny Will Smith ilay namelaka tamaina iny dia ozy izy Will Smith hoe le diable ozy izy t'attend au sommet rehefa tonga any amin'ny faratapony ny irinao ianao ary nampiasanao ny fahaizanao rehetra ho tonga any amin'ny faratapony dia eny no rendez-vous omeny anao ataony mitsingidina avy eny amin'izay ianao dia le zavatra zay natafakatra anao teo ihany no ataony savony na fotaka hisosanao ka ampikodianao amin'ny tany tadidio zay iny zavatra nampiakaranao ambony ihany no hoentiny hampidinanao hatrina le diable vous attend au sommet hampianjeranareo avy eo donc profil bas sa mitain'Andriamanitra